Amizay pejim-baovao izay ihany nivaliny fangatany commune Ambatoniady ny fanjakana Foibe amin'ny anamboarana ny lalana mirefy 3 kilometatra any an-toerana. Ny ministera misana itetikasa ny filoham-pirenena no misana ny fitantanana ny vola. Efa manomboka ny fanamboarana io ampahan-dalana io. Tonga eto moa zany zay androany mijery ny fizotran'ny asa sy ny fanatanterahana ity tetikasa ity mijery zay ny famakina ny tendrombohitra zay itondrefana ity sy ny fanatanterahana ny famitana ny tetezana ity. Eto dia ity tetezana ity moa zany dia kristianina marobe no mandeha amin'ity lalana ity, ary ato anatin'ny toby aparimena ao ihany koa ny mpianatra, aleo koa ny vahoaka izay anisan'ny mampiasa ity. Ka eto dia anisan'ny velom-bolo zay satria novalian'ny fitondram-panjakana malagasy izay notarian'Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny ministeran'ny Mepaty. Koa dia mametsaka izay ny fisaorana sy ny fankatelemana an'ny Andriamatoa Filoha.